menao anay ity. Misaotra noho ny fitiavanao. Misaotra noho nanekenao faty solanay mba hanavitra anay. Dia mangataka aminao izahay mba hitahinao anay, ahaizana mizara izany fitiavanao izany mandrakariva, dia mamindrafo aminay re Jesosy io. Voninahitrinareo zavavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahady fahavalo manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 7:12 ka hatramin'ny 7:17 ka efatra ambin'ny folo. Matio 7:12 ka hatramin'ny 18:11 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra. Fa eto ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Amen. Lalàna volamena hoy izy ny teolojiana mantsy ity tenin' Jesosy ity. Raha mijery zao nareo aorianakeo misy vavahady anankiroa eo. Ery mety tsy tazanareo ry kely dia kely izy misy vavahady kely eo. Ato kosa misy vavahady lehibe. Raha misy olona miditra eo dia aiza mety amiko koa? Dia vavahady lehibe mazava ho azy ny idirana eo satria hitany lehibe sady malalaka ho azy. Fa ilay vavahady kely izay nanareo ary mety tsy mahita azy akory ny sisiny be ary vitsy kely makeo. Dia tahaka an'izany ny voalazan'ny ten'Andriamanitra eto. Lana mankany amin'ny fiainana hozy izy manao ana? Tery dia vitsy ny mahita azy. Tsy hoe olona voafidy ihany makany fa rehefa makao dia misisika be dia satra ny idiranao, satra mahita anazy amin'ny makely anazy. Fa ilay vavahady lehibe iny mora hita kely dia maro be no makany, kanefa dia io ny makany amin'ny fahaverezana. Inona mahatonga an'ilay sarotra amin'ilay makany amin'ny vavahady kely tsy mahita azy? Satria izao araka ilay 9:12 izy teo dia izao ilay atao. Na inona tianareo ataonareo nataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy tahaka izany. Izany hoe raha misy zavatra tianareo ho ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy koa. Somary hafahafa ity teny ity raha ohatra ka hoe ahodikodina. Raisina tsotra zao ohatra hoe raha mba tiako zao ny olona manome mofo anahako dia omeko mofo izy. Ohatran'ny hoe tsy maninona izy zay. Fa ndeha atao hoe zazany zao ohatra hoe tia bibilava ohatra. Bibilava zao anina. Zazany zao hoe tia bibilava. Ka tiako hanome bibilava anahy ny olona dia iny ataoko omeko bibilava ve izy? Tsy hanome bibilava anahy izy raha izany satria mety tezitra izy mahazo an'iny satria tsy tiany iny. Nefa za tia an'iny. Ka tsy dia izay loatra ny tiana ambarana ity satria hitantsika tsara fa raisika amin'izay izy dia lasa diso fa izao ny dikan'ity ten'Andriamanitra ity ry sekolady malala. Misy zavatra tiany namanao dia iny zavatra tiany iny no tokony nomenao azy. Dia rehefa tsapany hoe misy zavatra tiany nomenao anazy dia lasa te hamalisoanao izy dia manome an'iny. Raha raisina tsotsotra indray manko izay raha ohatra halalinina tsotsotra indray dia izao. Tokony isika izany maka ny toeran'ny namantsika na manontany azy hoe inona ny zavatra tadiavinao na fantaritsika hoe inona ny zavatra mety aminy dia omentsika azy izany. Dia amin'izay izy afaka mamaly antsika ny zavatra iray. Izao anefa tsy hoe manome isika mba anantenana azy amaly, tsy izay loatra ilay izy tandremo fanazavana fotsiny izay hoe izay ny zavatra tokony ho tsapany hoe te hamaly izy, fa tsy hoe akory hoe manome isika dia kivy be isika raha ohatra tsy mamaly izy. Tsy izay ilay tanjony. Satria izao aza dininy fa ny makany amin'ny fiainana dia tsy misy lalàna, tsy hamarina amin'ny lalàna intsony isika fa hamarina amin'ny finoana. Ka tsy hoe misy zavatra atao dia tafiditra any isika. Tsy misy lalàna tandremana azafady. Fa izao isika efa nomena. Efa nomeny Jesosy ny fitiavany isika, efa novonjeny Jesosy isika, efa nomeny ny fiainana mandrakizay isika. Dia tsapatsika izany fitiavan'i Jesosy izany, tsapatsika izany fahafatesany Jesosy hamonjy antsika izany. Dia izay fitiavana izay no zaraintsika amin'ny namantsika. Jesosy mahalala hoe mahasoa antsika izany dia nomena antsika izany, dia ndao koa isika mba hanome izany fitiavana izany amin'ireo namantsika. Dia andao jerentsika inona mety amin'ny namantsika, dia tahaka ny Jesosy nanome antsika izay mahasoa antsika dia ndao koa hanome namantsika izay mahasoa azy. Na dia tsy mamaly ary izy
satria tsika efa nahazo tamin'i Jesosy dia izay ny zava-dehibe andao zaraina ny fitiavan'i Jesosy amin'ny namantsika satria tsika efa nahazo maimaim-poana. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra ary Jesosy noho ny amin'izany teninao izany. Sarotra tanterahana tokoa izany satria indraindray izahay dia tia tena mijery ny tenanay ihany. Ka ataovy mijery anao mandrakariva izahay, mijery le fitiavanao, ahafahanay mizara izany fitiavanao izany amin'ny namanay. Amin'ny anaranao nanao izany vavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as accepté de mourir pour nous afin de nous sauver. Apprends-nous à toujours montrer ton amour et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et Jésus-Christ soient avec vous. Amen. En ce 8e dimanche après la Trinité, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 12, verset 14. Matthieu, chapitre 7, verset 12, verset 14. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les livres des prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à la ruine, et nombreux sont ceux qui les utilisent. Mais étroite est la porte, difficile est le chemin qui mène à la vie, peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Amen. La loi d'or, disent les théologiens. Si vous regardez là derrière moi, il y a 2 portails. Vous ne pouvez peut-être pas apercevoir la petite porte, le petit portail, mais il y en a là, juste là-bas. Mais le grand portail, vous le voyez bien distinctement. S'il y avait des gens qui voulaient entrer ici, quel portail ils utiliseraient? Le grand, évidemment, puisqu'il est bien distinct et on peut y entrer sans problème. Mais peu vont utiliser le petit portail. Parce que même vous, peut-être, vous n'arriverez même pas à l'apercevoir. D'ailleurs, puisqu'il est petit, ce sera difficile d'y accéder. Mais beaucoup préfèrent aller vers le grand portail. Il en est de même pour le chemin vers la vie éternelle et vers la ruine éternelle, les enfers. Beaucoup vont vers la perte, les ruines, la ruine éternelle, parce que grand est le portail. Mais peu vont vers la vie éternelle, car le portail est petit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est difficile d'aller vers le petit portail, vers la vie éternelle, parce que
peu nombreux y vont. C'est difficile. Quelle est la règle à suivre? Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si je veux que quelqu'un me fasse quelque chose, je dois le faire. Si par exemple, j'ai besoin d'un goûter, je donne à quelqu'un mon goûter. Je donne du goûter à quelqu'un, par exemple, puisqu'il m'en donne en retour. Ça, c'est superficiellement. Mais si on le prend ainsi, vous allez voir, ça peut aller dans un autre sens. Si par exemple, moi, j'aime le serpent. Ouais, le serpent, ça se mange, hein. Si par exemple, moi, j'aime le serpent et je veux que les autres me donnent du serpent, je vais leur donner un serpent? Vous êtes sûr qu'ils vont me le redonner en retour? Vous voyez bien que c'est pas ça ce qu'il veut dire. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par ce verset 12-là? Nous devons savoir ce que les gens aiment. Et c'est ça ce que nous devons leur donner. Par exemple, on doit leur demander « Qu'est-ce qui te plaît ?» Ou nous, on doit savoir ce qui leur plaît. On le leur donne et ils peuvent facilement nous le redonner en retour. Mais attention, ce n'est pas ce qu'on recherche. Hein. Ce n'est pas le fait d'avoir quelque chose en retour qui est important. N'oubliez pas que pour accéder à la vie éternelle, ce n'est pas en nous justifiant par la loi. Il n'y a plus de loi, c'est pas par la loi qu'on va nous juger, mais par notre foi. Donc, ce n'est pas un commandement à faire, mais il s'agit d'un acte, signe de foi. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli ceci. Jésus sait ce qui est bien pour nous, la vie éternelle. Alors il nous l'a donné au baptême. Il est mort pour nous, il nous a donné son amour, et nous, en retour, on doit montrer cet amour. Puisque Jésus nous a sauvés, nous aussi on doit montrer aux gens que Jésus est bon. On doit montrer aux gens l'amour de Jésus. Et c'est comme ça qu'on le fait. On doit donner aux gens. On doit donner aux gens ce dont ils ont besoin. On doit partager l'amour du Seigneur aux gens. Peut-être qu'ils ne vont pas nous donner quelque chose en retour. C'est pas grave. On a déjà reçu de Jésus. C'est ça l'important. On a reçu de Jésus et on partage. Ils vont nous le donner en retour, tant mieux. Ils ne vont pas nous le redonner en retour, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on a ressenti l'amour de Jésus en nous et qu'on le montre aux gens. C'est seulement par cela qu'on pourra montrer que nous avons bel et bien la foi en Jésus-Christ. Montrons donc l'amour de Jésus aux gens en leur donnant ce qu'ils aiment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Oh, comme c'est difficile en effet de donner aux gens ce qu'ils aiment. Car nous, en général, on est égoïstes et on regarde qu'en nous. Aide-nous à regarder vers toi. Aide-nous à partager ton amour. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Cuidado, curva no ar na hora banheira. Manimbatane io. Ezao, mai que tu tá nesse que tu se mistura. Se tu já te camai. Andau tika hambulan. Bahamira se tu tudo me sente que Wakeza wabatitane atuye Situntulu ya nyange marupituye Uruwalisa wantu mangu batitwa chandu twange Rumba usahai famitapa maferena Wakeza wabatitane atuye Situntulu ya nyange marupituye Uruwalisa wantu mangu batitwa chandu twange Rumba usahai famitapa maferena Ripaketi bibiti ulumbelu simisi uwane Fukatakalane na tauhaya kianangare Yesofuze ufamarulwaze tia utange Sahai bekuarintele niabana Ripaketi bibiti ulumbelu simisi uwane Fukatakalane na tauhaya kianangare Yesofuze
Ravatialamai che ti tanemate ti vive si mi si urange si miaka te fukate anda kuwa heyuva mbule ikulukulwaze maututulu yenyenye hamyada finalitse Ravatialamai che ti tanemate ti vive si mi si urange si miaka te fukate anda kuwa heyuva mbule ikulukulwaze maututulu yenyenye hamyada finalitse Ripaketi bibi ti ulumberu timisi uane Fukatakalane na tauhaya kiananare Yeso funze ufamarulwazi tia utange Nalaweza harbe kuwaritenga ni amara Ripaketi bibi ti ulumberu timisi uane Fukatakalane na tauhaya kiananare Yeso funze ufamarulwazi tia utange Nalaweza harbe kuwaritenga ni amara Ripaketi bibi ti ulumberu timisi uane Fukatakalane na tauhaya kiananare Causa
Isairechratao hanomelalana watopo baufitoeranao arakisairina tefuni fuku wana kahuzavache manikyu Kristi veluna atuana Tiza veluna Kristi veluna atuana Amino resistência, fama rominali, imarubutu uruma, hachamiliza, kama megate nesari, uberi katsisi ajali, ratunganya tirali, saya langeti. Amino resistência, fama rominali, imarubutu uruma, hachamiliza, kama megate nesari, uberi katsisi ajali, ratunganya tirali, saya langeti. Sauti sanjara milela pesua Demilanica Abra minulura yetu matani Disulalana Bifava kombi de salva buari Kavarina misa Fatu siranariku irewasu Tupuna buku Sauti sanjara milela pesua Demilanica Volevo domerlo la tanne Assai l'ora Iana la come si zanne Azzema so Anema Neciare rianne Poi la remu Fizilu Zinuba Ale Malakisa Volevo
Alaikum mitandenya no.
no alekumi tandenya no ameza za tanga no ambaraza lala no ameza za tanga no Zala Jesose, alo tigana rakazi. Let's go.
Ayapianareo Ayapianare Ayapianareo rayona Ayapianare Ayapianareo Sesusirumika Yanare Ayapianare urayunda Ayapiavi manatunda Tatisusi mana fachanawa Marinu tenteni nisawa Ayapianare urayunda Tatisusi mana fachanawa Babaliureni ya sumisawa Ayapiavi manatunda Tenatili anao sitsafuni Ulasasa Efaita silueluni Aminisao Tiduresin anao uvunjeni Nasuluni anao tenumeni Tenatili anao sitsafuni Ulasasa Efaita silueluni Aminisao Tiduresin anao uvunjeni Nasuluni anao tenumeni Ayapianare urayunda Ayapiavi manatunda Tatisusi mana fachanawa Marinu tenteni nisawa Ayapianare urayunda Tatisusi mana fachanawa Babaliureni ya sumisawa Ayapiavi manatunda Fununisi Niamelaritu Anatimu Manatunda Usasanini utanovimu Maulafa Levichamba besara kamini Nianau tena zanani Fununisi Niamelaritu Anatimu Manatunda Usasanini utanovimu Maulafa Levichamba besara kamini Nianau tena zanani Ayapianare urayunda Ayapiavi manatunda Tatisusi mana fachanawa Marinu tenteni nisawa Ayapianare urayunda Tatisusi mana fachanawa Babaliureni ya sumisawa Ayapiavi manatunda Ayapianare urayunda Ayapiavi manatunda Tatisusi mana fachanawa Marinu tenteni nisawa Ayapianare urayunda Tatisusi mana fachanawa Babaliureni ya sumisawa Ayapiavi manatunda
lazainahatsiza kanise tusetositoloko taindro nianatao amboko jesoso esatranao zahay satria ianao nanolokolo naneho fitiavana minay satria lazainahatsiza kanise tusetositoloko taindro nianatao amboko Kaoma eleza zakini elena saluva yanao Jesusi enombo manene satria nadino izao Kaoma eleza zakini elena saluva yanao Jesusi enombo manene satria nadino izao Kaoma eleza zakini elena saluva yanao Jesusi enombo manene satria nadino izao Saluve jorona zikesusa Manzalmo doleni natanao izao Kadetano mafetanetani Jesusi nepampiresana Saluve jorona zikesusa Manzalmo doleni natanao izao Kadetano mafetanetani Jesusi nepampiresana Kaoma eleza zakini elena saluva yanao Jesusi enombo manene satria nadino izao Kaoma eleza zakini elena saluva yanao Jesusi enombo manene satria nadino izao
Aminao za Jesosy misolo mifuna wala mibebake tangalamani lela chatumbukahu enkeo la itumpo sa fifuna kwiza Kemilabu aminao za Jesosy misolo mifuna wala mibebake tangalamani lela chatumbukahu Ekeo la itumpo sa fifuna kwiza Nuku milali amino za iranganja Fadiso dinatao kaifuna kuhamina Kakuya beti satarati valenjea ulufu marati Alewa undrangahan miyakina amino Nuku milali amino za iranganja Fadiso dinatao kaifuna kuhamina Kakuya beti satarati valenjea ulufu marati Alewa undrangahan miyakina amino Kemilabu aminao za Jesosy misolo mifuna wala mibebake tangalamani lela chatumbukahu ekeo la itumpo sa fifuna kwiza Kemilabu aminao za Jesosy misolo mifuna wala mibebake tangalamani lela chatumbukahu Enkeo la itumpo sa fifuna kwiza Sumalairu tupuiko fasikila zanduki kwao Haliaku yabiye nane zao Haliaku jasumera kamina Umbiasaru tupuiko muhara zanduki kwao Haliaku yabiye nane zao Haliaku jasumera kamina Sumalairu tupuiko fasikila zanduki kwao Haliaku yabiye nane zao Haliaku jasumera kamina Umbiasaru tupuiko muhara zanduki kwao Haliaku yabiye nane zao Haliaku jasumera kamina Kemilabu aminao za Jesosy misolo mifuna wala mibebake tangalamani lela chatumbukahu ekeo la itumpo sa fifuna kwiza Kemilabu aminao za Jesosy misolo mifuna wala mibebake tangalamani lela chatumbukahu Enkeo la itumpo sa fifuna kwiza Maisao nwanu tanianao Eo kafau Timbaki vitimeti sasatra Sikatili ya safatratra Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao
zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 13 ny 9:20. Radio Tiany Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raiky amin'ny 70 MHz izany.